manolotra ny araba topoko lasy topoko vavy ny vaovao mahakasika ny toetrandro iray no rosanao amin'izao fotoana izao. Mbola ato anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina isika eto Madagasikara ary mandritra ny herinandro dia ny ary izay antonony indray no andrafitra ny toetrandro. Mila miomana amin'ny arorana indray ny mponina sy ny mpiala sasatra amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny fa hisitraka orana indray. Tahaka izay ihany koa ny faritra Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana amin'ity herinandro ity. Ahitana orana malefaka na matevina indraindray ihany koa ny tapany avaratry Madagasikara sy ny faritanin'ny Toamasina iny. Andrahona vitsy ny andro ny amin'ny faritra sisa, izany hoe ny aty amin'ny faritry ny avoatany iray manontolo ary mety arahana orana malefaka izany indraindray, indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina. Mikasika ny maripana indray dia somary hiakatra kely na ny maraina na ny hariva ny aty amin'ny faritry ny avoatany, fa tsy dia misy fihetsehana firy kosa ny amin'ny faritra sisa. Izay no vinany toetrandro mandritra ity herinandro ity, fa ho amin'ny rapitso talata faha 5 ny volana aogositra 17 dia toy izao manaraka izao ny sipiriany amin'ny toetrandro vao vinavina. Anorana malefaka ny amin'ny faritra Antalaha sy ny faritra Analanjorofo, Atsinanana ary Mangoriny. Olalovan-drahona kosa ny amin'ny faritra Alaotra sy ny amin'ny faritry Melaky iray manontolo iny. Ifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa, fa aorian'ny fizavan'ny andian-javona vao maraina ny amin'ny faritanin'ny Fianaratsoa. Tahaka izay kosa ny faritra Anosy sy Androhy ary Atsimo Andrefana. Ho mafimafy ny fitsokan-drivotra ny amin'ny tendrony avaratra sy ny aty amin'ny faritry Sofiaty. Ho amin'ny rapitso tolakandro iray dia ahitana orana tandrifin-drahona ary andrahona indraindray ny amin'ny faritra Antalaha sy Analanjorofo iray manontolo iny. Anorana tandrifin-drahona ihany koa ny faritra Menabe sy ny ilany andrefany ny faritra Vakinakaratra. Ifandimby ny rahona sy masoandro ary mety arahana orana tandrifin-drahona indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina, ny ilany andrefan'ny faritry ny avoatany. Andrahona ny andro faritra Nosy Samborano, ny faritra Melaka ary mipakatra amin'ny faritry Morombe iny. Ifandimby kosa ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Ny maripana no tombatombanana ao amin'ny rapitso maraina dia misy fiakarany aty amin'ny faritry ny avoatany 7 hatramin'ny 12 degré celsius izany. Morotsiraka Atsinanana sy Andrefana dia mihoatra ny 19 degré celsius avokoa. Ao amin'ny rapitso tolakandro dia hisy fiakarany ihany koa ny maripana aty amin'ny avoatany araka ny voalaza teny am-piandohana 19 hatramin'ny 21 degré izany. Ny amin'ny faritry ny morotsiraka kosa manodidina ny 30 degré ny ambony indrindra hitantsika ny amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara any. Dia raha mikasa hivoaka ivelan'ny nosy ianao, ifandimby ny rahona sy masoandro amin'ny rapitso faritry Johannesburg, ny faritry Nairobi, La Réunion, Comores. Anorana tandrifin-drahona ny Paris, Balika be masoandro ny Milan. Andrahona kosa ny andro ny Maurice, Seychelles sy ny faritry Bangkok. Dia izay topoko lasy topoko vavy no azon'ny rosotsika ho amin'ny sy alina ity, manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.